Miraba ny fiangonana manona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Deutéronomie toko fa 4:20. Deutéronomie 4:20. Ny andiny ny 10 no iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny Jehovah indro efa nentiko ny voaloham-bokatra amin'ny tany izay nomenao aho. Dia avy aloha eo anatrehany Jehovah Andriamanitra ao ny zavatra, ary mivava eo anatrehany Jehovah Andriamanitra ao. Ary mivava eo anatrehany Jehovah Andriamanitra ao. Ary mivava eo anatrehany Jehovah Andriamanitra ao. Akambatsika amin'ny Tesaloniana 1:5. Tesaloniana 1 toko fa 5 ny andininy fa 7:10. Tesaloniana 1:5 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Mivava ka aza tsara. Mivava ka aza tsara. Raha akambanareo andiny tsoratra masina anankiroa revana dia hoe mivava eo anatrehany Jehovah Andriamanitra ao. Mivava eo anatrehany Jehovah Andriamanitra ao. Mivava ary aza tsara. Zay no havatra ho antsika ravana. Zay ny havatra ho antsika. Sarotsarotra ihany le havatra. Sarotsarotra ihany le havatra. Dia za efa makamoantsika zao ny mivavaka izany. Mbola hoe mivava mandrakariva na mivavaka aza mitsahatra. Ohatrany tsy possible zany. Zay izy. Fa misaotra ny tompo hoe. Misaotra ny tompony amin'izany teniny zany hoe mivava eo anatrehan'Andriamanitra. Mivava ary aza tsara. Ny lakle ny tena fivavahana. Ary ny lakle zany hoe fivavahana tsy mitsahatra zany. Dia meny Deutéronomie ravana hoe mivava ahoana ozy izy? Mivava eo anatrehan'Andriamanitra. Mivava eo anatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa mivavaka ianao eo anatrehan'Andriamanitra dia hoe tsy tsahatra mivavaka ianao. Fa ny ankamaroany mivavaka ataontsika dia mivavaka isika fa tsy mahatsiaro hoe eo anatrehan'Andriamanitra ry havana. Ary tsy miexista zany hoe tsy mitsahatra mivavaka zany sika. Zay zany le afatra ho antsika hoe mivava eo anatrehan'Andriamanitra dia hivavaka tsy mitsahatra ianao. Ary rehefa zay ry havanao, rehefa zay dia hoe iainany zany hoe mifaly amin'ny fitiavan'ny tompo izany ianao. Fa raha mbola hoe fifaliana tsy ombany vavaka, tsy ahitana vavaka, mbola fifalian'ny tany zany fifaliana mandalo zany. Misy raha nanomana ty toriteny ty ary havana. Nareo hitako hoe mahay teny latina ihany dia asa sonao hoe mba lefaso kely le hoe teny ao zavady. Tanareo moa reny hoe sola scriptura reny. Tsy efa heninareo zany sola scriptura. Sola gratia. L'écriture seule. La grâce seule. Ohatran'izany le izy. Dia reny koa ohatrany tamin'ny voambolana nampiasain'ny réformation le hoe ecclesia reformata. Hoe l'église réformée. Dia io misy tenin'Andriamanitra manao hoe coram deo. Eo nareo sefaly, eo nareo setely, eo nareo mpandala baiboly sy finoana mba ianaro io hoe coram deo. Lutera le mpanitsy fivavahana no nampianatra an'io. Ary rehefa adika io dia haitsika le dikany hoe amin'ny second izy hoe devant Dieu. Amin'ny baiboly protestant tsy hoe eo anatrehan'Andriamanitra. Fa le famitinana azy mba ohatrany hoe manaitra hoe coram deo ve vavaka ataonao. Ary coram deo ve ny fiainanao hoe coram deo ve fiainanao ry havanao. Fa raha zany tsy vavaka inona any an-drano na any an-danitra
le vavaka ataonao ary ianao malala vetivety a dia alaky hokamo a hivavaka rehefa tsy hoe koram deo de ara hojerentsika akaiky momban'izay ryavana inona moa no tena hevitry ty koram deo ary rehefa miteny zany bokyny Deutéronomie hoe mivavah ianao eo anatrehan'Andriamanitra koram vivavah ianao koram deo raha ny marina ryavana ary zay ny fahamarinana voalohany tsy tsara raha irery a isika olombelona aitsika Genesis 4:20 hoe ary hoy Jehovah tsy tsara raha irery raha lehilahy fa tsika olombelona mihitsy ny tsy tsara raha irery ary rehefa miteny ny soratra masina hoe inona no amin'n'tirana ny sitrapon'Andriamanitra tiavany Jehovah Andriamanitra ao tiavany namanao mamitina n'le tsy mahatsara ny mahirery atsika olombelona reo didin'Andriamanitra reo tsy natao hivelona irery isika riavanao voalohany te voalohany natao hivelona koram deo eo anatrehan'Andriamanitra ianao zany koram deo io Andriamanitra nahary ianao tahaka ny endriny rehefa foananao amin'ny fiainanao Andriamanitra banga ny fiainanao tsy possible ntsony le koram deo ryavana tsy possible ntsony ary zay no fahamarinana voalohany hoe fiainanao ve eo anatrehan'Andriamanitra fiainanao ve koram deo zay no nikendren'Andriamanitra zay no nahariny ianao tany am-boalohany raha nataony hoe nataonao mitovy endrika amin'Andriamanitra ianao fa inona ny zavatra nisy ryavana le ota no nampisaraka atsika tamin'Andriamanitra anika hoe rava zay fiombonam-panahy zay rava zay fifandraisana zay ary zany no vaovao mahafaly amin'ny Noely hoe Kristy nirahan'Andriamanitra avy any an-danitra riavanao andrava zay hevitry ny fisarahana zay ary ny vaovao mahafaly possible manompoka zao tao amin'i Jesosy Kristy ny hoe mivelona koram deo oka zany no tena hafaly antsika amin'ny Krismasy riavana zany hoe ay ve za mivelona eo anatrehan'Andriamanitra za mivelona koram deo ary rehefa mivelona ianao koram deo ryavana dia tsotra be mihitsy manana an'izay le hoe eo anatrehan'Andriamanitra ianao manana an'izay le hoe tête à tête amin'Andriamanitra zay ianao manana an'izay le hoe fifanatrehan-tava manana an'izay hoe cœur à cœur amin'Andriamanitra zay ianao obligé automatique satria koram deo ny fiainanao ryhavanao zany vaovao mahafaly ary dia mifaly ianao amin'izany hoe fitiavan'ny tompo anao zany ary dia eo ianao ary asain'ny tompo mandiny tena hoe asain'ny tompo mandiny tena ianao hoe inona mbola tena hoe mampisaraka anao amin'Andriamanitra ka tsy koram deo fiainanao tsy devant Dieu mba mirenao ty pastera mba azonao atao ve le oui devant Dieu dra lasa fisaina na tena oui devant Dieu ve sa hoe devant ny fiangonana fotsiny sa tena oui devant Dieu reny koram deo ve reny ryavana zay le izy adiditsika amin'ny mandiny tena mba hoe horavany Jesosy Kristy marina sy hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ryavana dia rehefa koram deo ryavana ny fiainantsika automatika ny vavaka ndao ampiaritsika amin'le perikopa zany hoe vavaka zany amin'ny teny anglisy moa araky ny afantaranareo azy zany mahay teny anglisy no zany nareo le hoe vavaka pray nalaina tamin'ny teny anglisy zay no nahitana azy fa azavaina lizy
le pray azahoana mamitina lay izy nda raha le hoe pe am'le pray praise ny antom-bavaka voalohany matetika riavana dia le hoe praise na hoe fiderana an'Andriamanitra tra tamin'le louange atao manao cœur à cœur manao tête à tête ianao tsy misy ninona akory atao dia verim-piderana ny fonony molotra ao fiderana polotra vanipo any mahita an'Andriamanitra hoe ty Andriamanitra ty ka tena feno ary ho amin'ny olona zay hoe miaina kora amideo sy manao cœur à cœur aminy tiany atolotra azy zany fahasoavany zany tiany anolorana azy fahendreny fitiavana fifaliana fiadanam-po zany le olona eo anatrehan'Andriamanitra riavana mitera azy zay le hoe mivavaka karaha manao cœur à cœur ianao tontolo la journée tsy rana tenenina akory angenao hoe vivaka aza mitsahatra pololotra fiderana ary raha tiany jerena ny Deutéronomie jerentsika le Deutéronomie 26 vakitsika le 1-2 aloha 26 1-2 nge azafady mianaran Jesosy ary rehefa tonga ao amin'ny tany izay omeny Jehovah'Andriamanitra olovanao ianao ka mandova azy ary moninao dia analao ny voaloam-bokatra rehetra amin'ny tany izay ilainao avy amin'ny taninao izay omeny Jehovah'Andriamanitra ao anao ka ataovy ankarona ary makanisa ho any amin'ny tany izay hovidiany Jehovah'Andriamanitra ao ampitoerany ny anarany dia io zany tantaraina hoe fafolo-karena io dia hatolotra any Jehova ho fakasitrahany ho setriny hoe nanolorany ny tany zay nianinany tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba riavanao mideràn'Andriamanitra no le cœur à cœur deraha aminy amin'ny fahafoizana vola sy arena riavanao jerentsika angeny Lioka 4:10 Lioka 4:10 ty tenin Jesosy 14:33 riavana 14:33 amin'ny anaran Jesosy ary toy izany koa ianareo rehetra zay tsy mahafoy ny fafolo-karena nananareo dia tsy azo ekena ho mpianatra tsy zany le izy ary toy izany koa ianareo zay tsy mahafoy inona zay rehetra anananareo dia tsy azo ekena mpianatra zay le izy faux débat riavana io hoe ao amin'ny testamenta taloha vaovao hoe mbola mampianatra fafolo-karena valiny dia eny fa faux débat io satria tsy fafolo-karena anao angatahan'ny tompo anao raha te hidera azy ianao zay anananao rehetra fanahy masina tarika anao amin'ny marina rehetra amin'ny fahafoizana vola riavana zay le izy araha azonao zay mitandriny ianao rehefa anohitra fafolo-karena fa sanatry le meno anao hietreritra hoe nyn'le rahamantia fitiavam-bola sy fahirana ny tena noerana izany fafolo-karena zany tsy fomba ny olona dera an'Andriamanitra izany zay zany le hoe pray ka tsy mitsahatra mahita an'le fahasoavana miampy fahasoavana ianao izy jaone fahasoavana miampy fahasoavana dia raha mandrakariva ianao tsy mivavaka ianao ary tsy mitsahatra ianao pray le pe zany praise midera manaraka le r am'le pray repent mibeba dia tsy ho asika ve riavana fa raha mandinika ny toetra atsika eo anatrehan'Andriamanitra kora amideo isika mahita ny fahatsinitsinitsika mahita ny fahalitontsika dia ahoana ianao tsy bebaka ary tsy tsahatra ny mibebaka zany inge io zany io riavanao zany io dare moa zany le olona rehefa mitory teny ohatran'izao anao dia
le olona le voisin ao kitiany devoly de miresaka mandritra le toriteny de tsy hainao koa re midera tsy hainao koa re mibeba fa le devoly mampiteny azy de anao koa kitiany devoly de miaino anao zay le zavatra fa ozy izy hoe mibeba ianao aloha beba inona raha ny beba nariavana le Tesalonianina voalohany ho atsika rehetra mila ibeba atsika rehetra mazavy io hoe mila ibeba atsika rehetra mazavy io Tesalonianina voalohany toko 5 no 12 ka hatramin'ny 15 antombavaka io hoe ibeba atsika fiangonana riavanao ary zay teny rehetra ao amin'ity 1 Tess 5:12 dia 15 tia raiso hoe teny tompo anao manokana mba hoe antso anao zay hivavaka ka tsy hitsatra antso anao mba hoe hibebaka riavanao zay izy dia rahantsika mamaky milamina saintsika tsara ny teny rehetra amin'izany a tenin'Andriamanitra zany ary mangataka aminareo zahay rahalahy mba ekenareo zay mikely aina ao aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo ary mba ho ajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy a ny asa mihavana tsara ary mananatra anareo zahay rahalahy hanaro zay tsy mitoetra tsara omeo tokony malemy saina ampaherezo ny reraka mandeha fera amin'ny olona rehetra tandremo mba tsisy amaly ratsy olona fa mieza mandrakariva hitady zay tsara na amin'ny namanareo a na amin'ny olona rehetra ny olona koraminy deory avana keo anatrehan'Andriamanitra izy toute la journée de tenenin'Andriamanitra reny izy ianao ohatrany tsy nanaja le mikely aina ho anao le mpitondra anao a ianao tsy mitoetra tsara ianao a tsy nanome tokony malemy saina ianao ohatrany tsy nampahery an'le reraka ianao tsy nandefatra afaka le 10 minitra teo a tsy nandefatra tamin'ny olona rehetra ianao lozanao mamaly ratsy toute la journée a fa tsy mibebaka ianao toute la journée fava eo anatrehan'Andriamanitra favaka aza mitsahatra mibeba ianao anatin'ny journée ry havanao te hivavaka tsy mitsahatra ianao le hoe pray mideran'Andriamanitra mibeba de manaraka hoe ask mangata Deutéronomie 9:20 dinge jerentsika ny andininy 15 ny anaran'i Jesosy dia hiteny eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ianao ka anao hoe Siriana mpanjenjena no raiko hatreo Siriana mpanjenjena no raiko dia ery amin'ny andiny 1:12 mamarana perikopy ny anaran'i Jesosy ary mifaly amin'ny soa rehetra zay nomeny Jehovah Andriamanitra ao anao a sy ny ankonanao a ianao sy ny levita mba ny vahiny eo aminao rehefa miteny ny soratra masina vava eo anatrehan'i Jehovah vavaka aza mitsahatra mangata ary inona ny antony fangatahana voalohany a mangata ianareo vehivavy ho anay lehilahy lohampianakavy zay ny avatra vava manokana ho anay amin'izao andron'ny krismasy zao ary ampitombo ny vavaka ho anay lehilahy amin'ny 2019 iny avana mangata ho anay lehilahy vady lohampianakavy teny eto ny soratra masina hoe ny raiko dia Siriana mpanjenjena i Abrahama moa io hoe Siriana araméen Iran zao ny lazaina anareo vehivavy zao ny lazaina anareo tovavy sy mba miandry zay ho vadinareo ny akamaroanay lehilahy ny akamaroany lehilahy dia mpanjenjena ara-panahy mety pastery izy mety dekony izy mety mpiandry izy mpanjenjena ara-panahy eto ambavaka izy mba handeha mendrika ny fentsona hoe lehilahy
manahaka ny Kristy ho an'ny vady, lehilahy manahaka ny Kristy ho an'ny zanany, fa tsy ho lehilahy mpanjenjena ara-panahy tsy fantatra loatra, anio mino anio tsy mino, mpanjenjena tsotra ao, firy ny lehilahy zay hoe manjenjena any fa tsy ato amin'izao fotoana zao. Ary firy ny lehilahy misafidy hoe eny zahay aloha pastera indray mandeha isam-bolana ny tena miangona fa lotsorona aminao, lehilahy mpanjenjena, tsy lehilahy hoe Coram Deo ny fiaina zany. Eto ambavaka zahay loham-pianakaviana, mba tena loham-pianakaviana hoe Coram Deo ry havanao, raha zay fotsiny tadidinao anio maraina, sambatra ianao ary iova ny tokantranonao. Zay le izy. Ary efa hoe Coram Deo zahay lehilahy, marina io 9:20 io hoe miara-mifaly amin'ny ankohonanay zahay, miara-mifaly ny ankohonana. Ry havanao, ny teny Paoly indray maka hoe zany ozy izy no andohalehako anatrehan'ny ray zay azahoan'ny fianakaviana rehetra anarana hoe fianakaviana, raha tsy solon'ny ray any an-danitra hoe lehilahy Coram Deo tsy misy fianakaviana, manananana fianakaviana zany eo anatrehan'Andriamanitra, fa pirany ny fianakaviana zao tontolo zao ary zao nolazaina antsika lehilahy, ro ny vaditsika, zanatsika tsy mitady lehilahy ho président de la république, milliardaire, bac plus 20, mitady lehilahy izy Coram Deo ry havanao, mitady lehilahy Coram Deo izy, ary mitsiritra izy, tsiritra vatsika rehefa hoe ty vadin'ny hafa Coram Deo, ty ana mbola ohatran'izao sy mbola ohatran'izao ary mbola ohatran'izao. Tsy manana fianakaviana izy satria tsy miexista le fianakaviana, satria izy tsy Coram Deo ry havanao. Zay le izy. Ary araka le teny menantsika hoe mangatà ho anay lehilahy, mangatà ho an'ny ankonana rehetra mba ho ankonana eo anatrehan'Andriamanitra, ary efa hiala ety satria Coram Deo tety, Coram Deo any an-danitra ry havanao, miseho eo anatrehan'ny seza fiandrianana, ny seza fiandrianan'i Jesosy Kristy tombontsika, miseho ka amin'ny teny hoe ndreto za sy ny zanaka zay nomenao ahy. Angatao amin'ny tombo ary fony aminy zay lasa zay, angatao aminy mba ho Coram Deo fiainanao. Vavaka vava eo anatrehan'Andriamanitra, vavaka aza mitsahatra, pray ny farany hoe Y, ild. Ny azo andikana azy dia hoe okenao iscd ohatra le teo, le anina teo nampidina teo ananina teo, ampandefero ny sitraponao, ampandefero ny sitraponao eo anatrehan'ny sitrapon'Andriamanitra ry havanao. Tonga jerentsika ny Deutéronomie dia 9:20, jereo le sitrapon'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely. Eo amin'ny 7 zany rehefa hoe namaron'Andriamanitra Isa ry Abrahama dia nanaovan'ny Egyptianina ratsy, nampahorian'ny fatratra, nandevozany zany. Dia ozy izy le ndeha raha antsika mamaky dia 7 ka hatramin'ny 10 ry avany toy an'le tantara 7 dia nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanitry ny razantsika isika, ka niainy feo antsika izy ary nijery ny alaherintsika sy ny asantsika ary ny fahoriantsika. Ary tanana mahery sy sandrina intsitra sy fampatahorana lehibe sy famantarana ary fahagagana nitondra an'i Jehovah antsika nivoaka avy tany Egypta, dia nitondra antsika niditra teo amin'ity tany ity izy, ka nanome antsika ity tany ity dia tany tondra drono sy tantely. Ary ankehitriny Jehovah ho indro efa nentiko ny voaloam-bokatra amin'ny tany izay nomenao atreo.
raisiny eo amin'ny vanim-potoana namoa an'Andriamanitra ny zanak'Israely tany Egypta le tantara dia hoe ozy izy ny soratra masina hoe tanàna mahery sy sandrina hitsitra no nitondrany Jehovah antsika nivoaka avy tany Egypta. Raha izay dia 9 tondra antsika niditra teo amin'ity tany ity izy nanome ty tany ity zay le fandeha fitona be zany avana fa antran'le fotoana tondran'Andriamanitra ny zanak'Israely nivoaka avy tany Egypta sy nanomezany azy an'le tany ka nampidirany azy tao amin'le tany 70 taona. Inona moa no lesona ho antsika? Zany hoe 70 taona zany dia za tsy tokony 70 taona io mpandinika rehetra dia hoe raha noentina nivoaka avy tany Egypta io amin'ny lalana akaiky indrindra lalana tapabolana io zay le ampandefero ny sitraponao tsy azonao zay programa an'Andriamanitra ho anao ary aza mahametsy lalana tapabolana raha tokony anana zao 70 taona ty mitikodina ty tsy hita be iny ihany zay zany ampandefero ny sitraponao io natrehan'Andriamanitra ry havana ary tena hoe zavatra hoe halan'Andriamanitra araka ny tenentsika teto ombenombeny zany hoe vahoaka ny kamonmonina tsisy fitsapana tsy nazo ny zanak'Israely tany anefitra tany ry havana afaka kely izy nenjeny Farao sy ny Kalisiny avy eo tsy nisy rano avy eo tsy nisy mofo avy eo nenjen'ny Amalekita dia natrehan'izany ve ianao anoatra ny zanak'Israely tsy azoko mihitsy ga tsisy fasana tany Egypta tany dia venana anay raha ho faty any maninona tsy maty tany Egypta zahay ry havanao ampandefero misitraponao manomboka izao ary teneny hoe tompo misotranao ny amin'ny krismasy emenao fa ny amin'ny 2019 tsy manana sitrapo afa-tsy ny sitraponao ary tahaka ny zanak'Israely nivoaka tany Egypta zay hitantananao dia ho alehiko ary nininona sedra ary nizaniza voafito président de la république eo dia ekeko zay le izy ampandeferiko ny sitrapoko zay le zavatra vonina amin'izany venao ry havanao zany ny olona kora amin'ny Deo zany ny olona ifaly amin'ny tompony faranana zao teny zao dia lava loatra ry havana fa io le hoe ampandefero ny sitraponao dia isika hoe aka ny ohatra ny olona marary ankehitriny tena hoe marary mafy vavaka rehetra atao ho an'ny olona marary mafy na avy amin'ny mpino tena mino azy dia vavaka izy ho an'ny fanasitranana tsy diso zany ry havana tsy diso zany fa araka le tenitsika te tamin'ny heriny izy iny raha tsy diso Andriamanitra mahafaty sy mahavelona raha misy olona mbavaona fahafatesana eo anjarako sy adidiko ny mivavaka ho azy fa tsy tokony ho adiniko hoe Andriamanitra mahafaty sy mahavelona ary ny zava-dehibe rehefa mivavaka ohatran'izany eo natrehan'Andriamanitra araka ny Deutéronome 26 hoe mivavaka kora amin'ny Deo raha ny tenako ny ivavahana ohatran'izany dia faly raha ohatra ka hoe kora amin'ny Deo eo mba havahoana ny fahafatesana dia misy mivavaka ho ary raha sanatria amin'ny fijeren'ny olombelona afa ny programa an'Andriamanitra fa tsy ny anasitrana fa hitarika fahafatesana le aretina zay nampandalovany dia kora amin'ny Deo mandrakizay ary havanao ho aminareo fahasoavan'ny tompo amen.